mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Almerabantsika tsy avindraitra tsy ty alatsinainy fa 5 ny volana jona ty ary manona fahasoavan'ny tompo amintsika trany tonga ao amin'ny lesona ho an'ny lehibesika fa dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Rainay tsara indrindra izay an-danitra mbola fifaliana ho anay trano miaraka aminao anio amin'ity fotoana ity dia azo hery dia azo fampianarana avy aminao izay dia ny fahamarinana rehetra avy aminao. Angataka aminao ary taona anay ny amin'izany ary andresy lahatra ny foa mampananay anaran'i Jesosy, amen. Teny lesonantsika androany dia manao hoe ilay ady mahafoaka izao rehetra izao. Ilay ady mahafoaka izao rehetra izao. Amaky itsika ny Matthieu 7:25-5 ka hatramin'ny 5. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hatramin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany rehetra. Ary noho ny tokony tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe Eli Eli lama sabakitany. Izany hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao. Ary ny sasany tamin'izay nijanona toeran'andriana izany dia nanao hoe miantso any Elia ile io. Ary niaraka tamin'izay ny anankiray teo ambany dia niazakazaka ka nandray sponjy. Ary rehefa nahatsobony tamin'ny vinaigitra izany ka notohizany tamin'ny volotara dia natohony ho tsetsefin'i Jesosy. Fa ny sasany kosa nanao hoe aoka hoe izahantsika na ho avy hamonjy azy Elia na tsia. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny ainy. Amen. Raha teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy voasarony aizina, nizaka ny fahamelohana, ny henatra, ny fanamelohany fahotany izao tontolo izao ary rehefa nahatsiaro ho tafasaraka tamin'ny fitiavany rainy izy dia niantehitra tamin'ny fifandraisana. Ny fifandraisana nananany tamin'ny ray nandritra ny androm-piainana. Izany hoe noho ny niankinany tanteraka tamin'ny ray nandritra ny fiainany na tao anatin'ny fotoana mamy aza dia vao maika voahomana hiatrika ny fotoan-tsarotra indrindra Jesosy. Eny fanadihan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana aza. Feno toky ny mpamonjy na dia nanery azy hisalasala aza ireo toe-javatra rehetra manodidina azy. Tsy kivy Jesosy na dia toa nandao azy Andriamanitra teo anivony aizina matahotra raha toa nafoin'Andriamanitra Kristy dia nosotroiny hatramin'ny farany ka poka mangidiny fahorian'ny olombelona. Nifankasitrahany rainy azy izay hitany porofo teo amin'ny fiainany hatramin'izay no nianteherany tao anatin'ireo ora nahatsiraviny. Nandresy i Kristy noho ny finoana. Lalina feno toky, feno fanoloran-tena ny finoan'i Jesosy. Hany ka tsy hain'ireo demonia manerana n'izao tontolo izao ary tsy vitan'ireo fisedrana rehetra eto an-tany ny manozongozona an'izany. Izany dia tena finoana mahatoky na dia tsy mahita aza, mino na tsy mahatakatra aza, mifikitra na dia kely aza no azo amikirana. Na io finoan'i Jesosy io aza
de fanomezana raisitsika amin'ny alalan'ny finoana ary hitondra antsika makivaky ny fotoatsarotra ho avy. Ny finoan'i Jesosy mitoetra ao am-pontsika no mahatonga antsika hiakohoka amin'i Kristy amin'ny mahafiloha faratampony azy sy haharitra hatramin'ny farany rehefa ho tonga ny fanerena andray ny mariky ny biby voalaza amin'ny Apokalipsy. Tsy zavatra mipoitra tampoka nefa izany. Mianatra, miaina ampinoana isan'andro isika hatramin'izay ka hatramin'izao, na mora na misarotra, na rehefa atao akaiky ny Andriamanitra na rehefa tsapantsika ohatrany alavitra, dia tsy mampaninona izany fa ny marina ny finoana no velona. Ankehitriny no fotoam-piomanana. Zao zany, zao iresantsika izao. Ny fizahany toetra tsirairay ankehitriny raha hatrehina ampinoana sy faharetana dia mety hitondra voasarobidy eo amin'ny fiainantsika. Saino izany amin'ity fotoanan'io ity hatsapahanao fa tena lehibe tokoa ny finoana ilainao hoentinao miatrika ny ho avy. Ny Kristy ilay ray ny finoantsikany ataovo anatin'ny fitadidiana mandrakariva ary ny fikirizana nanany ane mba ho fikirizana nananao ihany koa ny amin'ny ady sy ny seza rehetra izay ho ratovina. Alao hery ara noho ny amin'izany ary aoka i Kristy lohan'ny finoantsika, lohan'ny fitarihantsika no izy no aoka ho modelo raisitsika mandrakariva ny amin'izany. Amen. Masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany lesona menao anainy izany. Misaotra ihany koa fa mahatsiaro ary mahatsapy izahay fa ianao tokoa dia niharitra, ningidy ny fahotan'ny olombelona ary nametraka ny finoana ao tanteraka ao amin'Andriamanitra ray. Ka na dia tao anatin'ny fotoatsarotra io aza dia ireo fitiavan'ny ray tany aloha sy ny arahanao taminy no nampijoro mandrakariva nao hatramin'ny farany. Izay ihany koa dia ampianary Tompo mba tsy hanadino ny lasa, hatsiarovanay fa ianao efa teo tamin'ny lasa, eo ankehitriny ary ho eo mandrakariva amin'ny ho avy. Mpahafahanay tsy ho kivy amin'ny fotoatsarotra fa manana anao tokoa izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.